dia raha lahitsika Tinoka Roberto. Zay tena tsy mitely ranonivo, tsy megna, tsy tena tsy mionjiky. Maneho hoe toliara zao olo sagnagna, olo tampy, olo tsy mahay ninino, olo fa mora verevere. Raha makasika ny projet base toliara. Hatramizay ny tena koa nagnaraka vaovao fogna fa androany koa zany mba handray fitenena noho ny antony maromaro. Faly miarahabanao Romille Ravelonjanahary no anarako tanora zanaky toliara mamita fianarana aty ivelany aty, plus précisément à Paris en France. Araka zany ny antony voalohany resaka fitenena dia amin'ny mahazanaky toliara satria teraky tao lehibe tao ka laha maty mbo hilevy ao koa satria zanaky ny foko Tanjoka Tebefira milevy anjanomena a toliara eny. Ny antony faharoa ijoroako eto dia amin'ny maha économiste de développement ny tenako zay mijoro ho solotena ndreo raha laisana bavy économiste avy ao Toliara mba te haneho hevitra avao koa satria manam-pahalalana nianatsy nefa tsy mahasaky mivola fa matahotsy amin'ny fampihorohoroana misy ao Madagascar ao. Ka amin'ny maha économiste de développement ay raisonnement économique lavitsy ny fikafika sy tetitetika raha tsy masiso politika no ifampizarako aminareo ifandinihatsika hoe inona ny impact économique, environnemental, sanitaire, culturel, social ny projet base toliara io. Satria raha ny zavatra misy eo amin'ny voakany toliara sy ny fitondram-panjakana amin'izao fotoana zao no jerena dia hita mazava tsara fa tafiditra ao anatin'ilay modèle économique fantatsy ny be sy ny maro zay antsoina hoe modèle proie prédateur de Stackelberg. Midika zay fa raha tsy mihemtra amin'io zavatra kasainy hatao io ny mpitondra fanjakana de tena hiteraka loza be ao Madagascar fa indrindra ao Toliara. Ny antony fahatelo ijoroako dia ny fangalako ny fahafahambaraka zay ampetsaka foaniny ireo mpanao politika sasantsasany any vahoakany Toliara, ny ray aman-dreny Toliara ary isika zay mba zanaky ny Toliara nianatsy avao koa. Tena hita zany ataondreo mpanao politika ireo hitampoko fitam-pirenena hoe olo Toliara zao koa tsy raha olo mahihitsy, olo sagnagna reo tsy raha nianatsy, tsy raha mahay ino fa robohirobohy resaka avao de moramora resy lahatsy. Ino mahatonga mivolana zay? Maro ty antony. Fa ty tena hitako ananaky preuve dia raha lahitsika Tinoka Roberto. Zay tena tsy mitely ranonivo, tsy megna, tsy tena tsy mionjiky. Maneho hoe Toliara zao olo sagnagna, olo tampy, olo tsy mahay ninino, olo fa mora verevere. Androany ampianarako hoe 2 + 2 = 4, hamaray ampianarako hoe 2 + 2 = 8, le magnenky avao. Ino mahatonga mivolana zay? Hitatsika ny vidéo miparitaka any. Tamin'ny HVM mbola teo zany hoe tamin'ny fitondrany président Herajaonarmampiana nijoro mihitsy raha lahitsika député Tinoka Roberto hoe ity projet base toliara teny projet d'extermination io e nampiasa mot fort izy tamin'izay hoe mitovy amin'ny Hitler mihitsy izy nipitondra panjakana raha ohatra manatanteraka an'io projet io. Donc hainy fa tena projet famotehana olona tsy visian'ny zony maha olombelona tsony le projet base toliara. Tampotampoko teo avao koa le roa koa nahoda igny tsy tahotsy tsy hegnatsy. Tianakinay lafa baka nianatsy mandaigny tsy tena mpitariky posy. Toliara fa faralahy avao province aby toy zay mba te handroso. Tena tsisy resaka politika mihitsy ao. Tsisy resaka raisonnement mba hoe hanajanao l'interlocuteur anao. Fa resaky tsisy dikany avao. Androanao mainty hamaray ao foty satria voakany Toliara io voaka gegy io magnaiky raha volaniko avao. Zay dikany raha nataony zay. Ka mila tonga zay tsika vahoakany Toliara amty olo manahaka an'izay fa olo tena mampihina poizy sy fahafahambaraka antsika foko Toliara. Any fa raha mananay idirako am'izay le resaka hoe ino ny vokatra hateraky ny projet base Toliara io amin'ny vahoakany Toliara ary amin'ny Madagascar. Maro any manampahaizana professeur e docteur en économie e manjay fitenenana amin'ny Facebook na amin'ny tambazotra maro isan-karazany maneho hevitra hoe io mitondra vokatsoa ho an'ny vahoakany Toliara, ho an'ny Madagascar. D'accord, ekeko fa amin'ny province Madagascar ao Toliara tena farany province mahantra. Olo tsy varam-pianara loatsy zahay baka Toliara, olo tambanivohitsy fa misy raha halionareo. Ray aman-jeninay mahantra reo, ray aman-jeninay mpamboly reo, mpiompy reo, mpihaza reo, mpivarotra amoron-dala reo nanao tiainy tsy ho zavatsy nampianatra anay zanaky Toliara. Ka maro tanaky Toliara tafita amin'ny fianara mianatsy ivelan'ny Madagascar mahay raha fa tsy sagnagna. Ka zay ijoroako eto ho solotena reo raha lahy sy hanabaviko reo mba hanehoako anareo fa tsy olo bady olo mipetsaka Toliara ao zao fa mba misy lohany avao koa ao amin'ity manam-pahaiza.
Bon, hatreto mizaniza olona hitako nanio hevitra ka miseho tena hoe pour anio projet base tuliara io mbola tsy nahita zao olona nanao analyse coût et bénéfice agrégé mody hoentina any amle resabola foana satria ino no hoentina hanagegena ny olona zay nambarany théorie économique hoe les théories de pork barrel le baril de porc barika feno haniko soa lafa nareo menomeno regny ame anareo de mangina nareo satria nahazo hena kisoa tam barika zay ny fomba nitonjany mpitondra amerikanina tamin'ny vahoaka amerikanina tamin'izany fotoana zany rehefa mitady hihetsiky zay koa zany tendrozy hatao amin'ny vahoaka ny tuliara io ka hoy aho manao hoe laha nareo miseho manao hevitra satria manampahay zareo mba olo mandiny tena manatrano kenatsy tia tanjazana ary manaja ny maha-économiste nareo digne de ce nom nareo aboaho kwahy atavo ny raisonnement agrégé aboaho hoe ity ny analyse coût et bénéfice nataonay nampihatsa ny approche cadrologique zahay de io ny résultat positif fa hitondra soa ny voaka ny tuliara sy Madagascar ny projet base tuliara fa tsy ataonareo satria manino tsy zay ny résultat hisy eo de lasa kobaka ambava no fahananareo amle vahoaka satria mazava tsara amin'ny maha-économiste n'importe quel projet atao tsy maintsy misy vokatsoany misy vokadratsiny fa un bon économiste digne de ce nom ino no ataony ampifananjiny hoe ok ty ny bénéfice ampifananjiny reo ka laha tafaboaka eo hoe ny coût marginal privé nyty projet ty égal amin'ny coût social marginal nyty projet ty voahaja zay le optimum de Pareto voahaja zay le premier théorème de bien-être de miroso am'lay projet tsika nefa raha volaniko hoe tsisy nanao fa de fa roboroboe avao zany olo satria ampilanareo poiziny vahoaka ny tuliara osa ministre iny fa amin'ny début de projet fotsiny ravinavinaina de any amin'ny 5 milliards de dollars ny bénéfice hiditsy amin'ny Madagascar ary 80 millions de dollars ny fotodrafitrasa efa vinavinaina hatao n'importe quoi ino ny capacité d'absorption ao atuliara ao hitako iny reny olona tsy haiko na mera reny na inona mitana carton misy vola hoe 700 millions ariary ho any vahoaka iny nareo manana capacité d'absorption ino ny projet ataonareo zany 700 millions d'ariary zany fa zany hoe fanampenana maso fotsiny reny fanagegena olona fotsiny amin'ny resaka économie raitsika hoe ok 5 milliards de dollars américains io 5 milliards hiditsa amin'ny posiny malagasy le environ 30 millions io sa 5 milliards hifampizarany olona eo peut-être 10 000 personnes eo amin'ny fitonjana hiany ahoana ny réalité ao Madagascar ao ny théorie économique no ampamalitsika azy voalohany ahoana ny resaka fiscalité ny taux de redevabilité ny gouvernement malgache envers le malgache tena hoe zéro économiquement parlant résultat non significatif faharoa manaraka an'izay satria ny projet base tuliara projet miankina amin'ny resaka exploitation minière ino ny ambarany théorie économique mahakasika an'izay marobe fa anankitelo ny fampisarako aminareo ny anankiray voalohany zay zavatra nitsanga tany a Pays-Bas ny dininy économiste maro maneran-tany ka nampiteraka n'ilay théorie antsoina hoe Dutch disease na syndrome hollandais rehefa ny firenena anankiray na dia mpanakarena satria Pays-Bas tamin'izany manakarena ny firenena anankiray manakarena rehefa miditra amin'ny exploitation minière mitondra vokadratsy amin'ny ara-toekarenany iny ka zay zavatra nahataitsy ny économiste tamin'izay hoe ahoana i Pays-Bas nisy ressources naturelles no exploitation nefa ahoana ny économie tsy miakatra fa lasa ny hena natao ny analyse de hita hoe tika ny antony zany zavatra zany de teo niteraka le hoe syndrome hollandais ny économiste resaresa digne de ce nom mahafantatra an'izany fa amin'ny maha pays mpanakarena azy amin'ny court terme fotsiny zany hoe tsy maharitra ara-potoana io conséquence io fa ahoana indray izy ny théorie économique raha ohatra ka firenena mahantra plus précisément firenena afrikana no miditsy amin'ny resaka exploitation minière ino ny vokatsiny zany eo amin'ny toerana zay misy azy vokatra anankiroa lehibe fahapotehana ara-toekarena sy fahapotehany qualité institutionnelle izay zavatra anankiroa mamotika firenena zay no antsoina hoe malédiction des ressources naturelles zay ny zavatra mianjatsika Madagascar ao raha tanteraka io projet base ny tuliara io potika ny ara-toekarena ary potika ny qualité institutionnelle ahoana toekarentsika Madagascar ao efa potika ahoana qualité institutionnelle ao ahoana resaka corruption sy ny sisa efa potika daholo zany zavatra rehetra zany de mbola hisan'ny projet koa
potika tsy zany miteny an'izany fa ny théorie économique malédiction des ressources naturelles. Fahatelo manamposaka an'izany ny modèle nampianariny économiste Ross mahakasika ny état rentier ny fianjakana anankiray hoy izy Ross rehefa miankina amin'ny fitsanjahana amin'ny harena kibony tany dia tsy hovanona izay ilay firenena satria maninona tsy misy redevabilité envers la population izy zany hoe ny mpitondra fanjakana ampy ny volany azo avy amin'ny fitsanjahana harena kibony tany io ka tsy raha hininona tsony ny vahoaka ka rehefa latsaka anatin'ny hanoanana ny vahoaka fijaliana tanteraka ino nataon'ny vahoaka miakatra maneho hevitra mitarika korontana fa tsy taitra ny fanjakana satria maninona manambola izy Ross ifinanceny ny armée eo anivon'ny gouvernement de zay ny zavatra hitantsika Madagasikara hoe maro ny vahoaka voatsinitsy azolena fa raha ohatra izy voiteny izy ny tonga ambaravarana ao convocation ny tonga ambaravarana ao miaramila no manakasaka anao gendarme no manao herisetra aminao donc reo théorie économique reo tsy zavatra nitenitenenina fahatany fa zavatra ny étudier nareo misy ary iainantsika ao Madagasikara. Manaraka an'izay aparitaka le resaka hoe hahita asa akosa ray aman-dreny atuliara reo elako tsiny fa tsy maintsy antsoiko hoe ray aman-dreny kianakinay te hianatsy angonareo raha ao hisokatsy tsy haina miafiry million fa sanjozy mba hahatonga alozy hivola raha manahaka an'izao ango misy naoda raiky tsy haiko agnarin'igny Robert Valy tam'izay fotoana zay nijoro fa nanareo hankato base tuliara zaho raiky avao hijoro fa tsy hankato teo io nanao vidéo angaonareo base io hisokatsy fa io hitondra soa ho antsika olo fa tsisy tsanokenatsy tsy maintsy antsoina hoe ray aman-dreny fa laha ohatsy reny ka i hoe reniky fanamaliky nono zany hoe fa nisasany tsy hoanany sasa le vahoaka tuliara fa ty vatany avao ro hay ka hoe tiananareo ao hahita asa ok firy nareo vahoaka tuliara ao chômeur io firy asa hamiany base tuliara nareo misoratsy anatin'ny cahier de charge 480 ok misoratsy ao tsy voatery olo baka tuliara ao manaraka an'izay na ho forcé vatsika olo baka tuliara ao 480 mba volanamiko ino compétence niananareo zao hahita asa io manana compétence ve manana diplôme amin'ny resaka exploitation minière ve ananareo zao mandiniha alefako lavitsy ny analyse-tsika ampidiriko anatin'ny analyse-tsika le resaky effet multiplicateur keynésien zany hoe na de voasoratsy 480 ny olona hiasa ao tsy manino ampiakaritsika hoe 2,000 any ny olona hita asa amy alalan'io effet multiplicateur keynésien io satria tsy maintsy hisy hiteraky kibaro madinidiniky reny de mety misy olo hivarobarotsy teny exagéretsika zany hoe 2000 reo olo 2,000 hita asa reo firy ty vezo mivelo amy riaky igny firy masikoro mivelo amin'ny ala igny mamboly mihaza sy ny sisa reo fa nampitahanareo amle olo 2,000 hita asa misy dikany ampiasao le betso tsy voatery olo mianasa amin'ny université mahatakatsy an'izany fa lafa olombelo tsika mandiniky manaja ty maha olombelo atsika vitatsika manapaka hevitra amy zavatra hoatran'izany ary mijoro mba hahavoahaja ny tany misy antsika sy ny tany ivelomantsika. Conclusion am'izay impact économique ny projet base tuliara zay tsy hoe zéro fa négatif raha tanteraka io projet io mihoatsa lavitra noho ny bénéfice hatsesiny eo amin'ny zanaky tuliara sy Madagasikara ny loza hafitsoky n'io projet io zany hoe fahafatesana sy loza be noho tambin'ilay 5 milliards de dollars ho azo avy amin'ny projet base tuliara zay tsy hiditra amposiny zanaky tuliara na ny zanaka malagasy fa hiditra amposiny reo olo mbitsy. Miditra atsika amin'ny impact environnemental zao tsy nahita olo manampahalalana mahakasika ny environnement na économiste de l'environnement na environnementaliste na écologiste ka hiteny hoe bon mety io projet base tuliara satria le vola azo any amboly atsika ala hafa ataoko hoe olo sagnagna na hoe économiste na environnementaliste zay tena fa tsy manaja tena tsisy tsanokenatsy raha nianarako zao tsy atahorako mivola azy zao économiste de développement parcours développement durable ao anatin'izany ao ny économie de l'environnement haiko ambony ambany tsy ampianary ahy donc miditra fotsiny tsika amin'ny resaka écosystème sy biodiversité mba hainao hoe ino raha misy anatin'ny ala ho potehy ao ala ho ravà biby ho ravà rano ho tsiofy nefa tuliara zao fa tany fahijaly rano tsisy ora fa mbola tany hihenany capacité famokarany tany lasa tsy ho fertile tsony le tany any arina any ho potehy aby raha iaby zao eo zay manaraka an'izay le hoe hamboly ala zahay satria ala io afaky soloa
manao akory tsy fa mbola hazo a Madagascar ao. Ok, amboly hazo ny ministera, aiza le caméra, apartao télé, misy suivi vela fa bakao. Nanao akory aby, laha alana amboleny ministera bakabakagny zay, le naseho télé regny, niveau karakara. Fa tany mahintso any Madagascar. Fa antenay amin'ny carte ianarana ao Madagascar ao atao exemple ny pays tena hoe tsisy ala, pays mijaly rano, pays iharany sécheresse. Raha iaby volaniko tiliaragny tena mijinja azy nefa mbo tiliara koa mbo tena ro hamiapoizy ndraiky io. Donc le hevitsy hoe ho foanana io dia hamboly hazo hafa hevitsy amea olo sagnagna fa ialako tsiny fa zahay Bagatoliara tsy sagnagna fa mba nisy nianatsy avao. Faharoa manaraka an'izay dirako lalindalina amin'ny maha économiste de l'environnement miditsy atsika amin'ny resaka séquestration de carbone na puits de carbone zay vertu ananany hazo anankiray. Idirako direct amin'ny resaka baobab mba tsy halavany vidéo ny baobab anankiray. Mba hainao hoe afaka miséquestrer carbone firy tonne ny baobab anankiray. De raha potehinareo handeha ela le carbone séquestré regny. Ho rava regny de handeha eny amin'ny atmosphère. Fanazavana ho antsika vahoaka zay tsy nianatra mahakasika an'izany. Hitanareo hazo manana zay capacité zay hoe séquestration de carbone de antsoina hoe puits de carbone ny hazo. Carbone io zany gaz maloto, gaz à effet de serre ny fiantsona azy. Carbone io lafa mihamaro miakatsy ambony egny de mihandro amin'ny atmosphère egny. Ka normalement hitanareo masoandro lafa mandefa hafana phénomène naturel zany tokony mimpoly amle masoandro ndraiky le hafanany. Fa lafa maro le carbone, tsy carbone ndraiky avao fa gaz à effet de serre, carbone, méthane sy ny sisa, lafa reo zany mijano mihandro amin'ny atmosphère egny mandefa hafana masoandro igny, bakao le hafana tokony mimpoly, misy tafimpoly amin'ny masoandro igny, misy tsy tafipoly satria bloqué van'le gaz reo. Zay mahatonga azy antsoina hoe gaz à effet de serre. Igny zany mampafana anti monde itsika ty ka miteraka réchauffement climatique. Ka ho zay manampahaizana hoe raha tsika mamboly ala maro ny hazo manana zay capacité misintona carbone zay. Ka ireny carbone reny tsy mandeha mihandro amin'ny atmosphère fa voasintony le ala. Ka fantaro fa plus ny hazo anankiray maharitra ela be, plus maro ny carbone voagajany anatiny ao. Ka baobab zao hazo anisan'ny hazo tena maharitsy amin'ny manarivo taonany. Ka io zany laha maio tapahinao very le capacité ny managadra carbone de kininy sa ino hazo hambolenao hasolonao an'le baobab sy hazo fa nisy manitra ny zato taona maro tao. Donc les raisonnement bête fa hanandrozantsika fa mieritseritsy ndrozy fa tsika iaby toy tsy raha misy olo nianatsy fa olo sagnagna olo Bagatoliara ao zao. Conclusion am'izay impact environnemental zay, ihoatsy lavitsy noho ny business hilitsy amin'ny poson'olo hahazo azy zao, ny danger environnemental ho jinjaitsika vahoakany Tuliara indrindra raha tanteraka io projet base Tuliara. Impact social, tsy haiko hoe ino le impact social ho volagninareo. Hanamboatsy lakilasy, ok. Latabatsy hampianatsy olo zao sa tableau sa tragno hamboarinareo zao hampianatsy olo ao. Manao akory tsay lakilasy mpanjakana Tuliara ao zao. Ia ray aman-dreny Tuliara ao mbo mananjala ka handefa tianany hianatsy amin'ny école publique Tuliara ao. Tsy misy. Laha tsy le ray aman-dreny sahira tsisy azo atao de hoe nagny hianatsy amin'ny école publique. Qualité tsisy ilaivana anazy. Ka ataon'olo ino hamboatsy lakilasy 500 Tuliara ao nareo. Hamboatsy hôpitaly nareo. Mba volanao ngo manao akory qualité des soins amin'ny hôpitaly be à Tuliara ao. Ia olo Tuliara ao mananjala ka laha marary handeha tsabo amin'ny hôpitaly be any. Tsisy any. Analyse vasa hataony any na radio. Fa tekabetsahan'olo mananjala mandeha amin'ny clinique, mandeha amin'ny salfa, mandeha amin'ny docteur libre regny satria any le qualité des soins ambony. Ka na hamboatsy hôpitaly 50 Tuliara ao nareo. Soins nareo raty. Personnel de santé tsy ampy. Ataon'olo ino zao? Laha iha marary Tuliara ao tsatsy ny AVC, na iha mandeha mifaty, na iha mila moyen handehananao Antsirabe na Antananarivo anaovanao scanner. Fa Tuliara ao malgré que Tuliara de nareo hiteno impact social. Impact social ino? Impact social ino mitondra filaminam-bahoaka, mi-impacter positivement ny bien-être de la population locale. Ny projet base Tuliara de mamboty sy manomboko fa io fa olo firy ny tifitifirinareo amin'ny basy balacrimogène nareo. Fa koronta sahady tia teraky le projet base Tuliara nefa nareo mbo hiteny impact social. Resaky culturel, oui, tsika Madagascar malagasy mihitsy ny tena hoe manao ambony anty resaka fahafatesana ty, anty fasanjazana ty, fa mamelahy nareo hiteny fa zahay Bagatoliara agny losodositsy an'izay. Aminay laha misy longonay marary fa ho maty, zahay tsy mahafoy mamily tokotany, mamily aomby. Fa lafa longonay amizay maty,
avilinay ty tokotaninay, avilinay ty aombinay, possible zahay mety mitsosa handevegna azy mba hody ampasanjaza soa. Tiako hovolagny amizay, sarotiny amin'ny resaky faty io ty olo baka Toliara. Ka tany haropaky ny fanjakana io, tany feno fatin'olo hatsamizay amanjatona amanjatona. Fa io zany tsy asia dikany io satria sagnatsia ny vava zao taolam-biby sa taolan'alika zany taola razanay mipetrapetraky egny regny. Ka hatakalo jala zay tsy hisy impact positif amin'ny vahoaka ny Toliara akory. Mbo resaky culturel ankoatran'izay, mikea foko mikea zao mbola miaina an'le hoe olombelo primitif. Reo tsy mila fivoarana, reo tsy manka-dala fitonjam-panjakana ne olo reo fa mipetraky soa tany misy zany mamboly mihaza manao zay raha avelo azy amin'ny resaky nature io. De io vao le ho potehinao, ia mba misy fo mitempo, saina mandiniky. Mba rehefa tsy manam-pitiavana mba sy sentiment ry mpitondra fanjakana. Le olo tsy manadala anareo zay ataonareo amin'ny tanà ty fa hentenandrozy avao. De olo fa tranquille soa agny manao zay azony atao mba hivelomany tranquille reo koa, idiranareo agny, ho potehinareo, hanovanareo habibina ohatran'izay. Farany resaky impact sanitaire, ahoana ny voka-dratsiny eo amin'ny fahasalamany vahoaka ny Toliara amin'izany projet zany. Mionjika ny tenako, efa maro ny manam-pahalalana naneho hevitra, tsy haiko na marina na diso. Mionjika ny tenako satria tsy domeniko le izy, tsy misy zavatra fantako za tsy teniteny foana satria za tsy mpanao politika masiso fa tanora katolika zanaky ny Toliara tia tanjazana ary matahotra an'Andriamanitra. Ka raha fa tsy haiko ahidiko ny vavako. Eto am-pamaranana mitolika amintsika vahoaka Toliara aho, eka lahy, haiko fa tsika aby mivola miparitaky amin'ny réseaux sociaux reny hoe zahay tsy hiala, zahay volana ho maty. Haiko fa tsy menasy regny fa raha tena avy am-potsika. Haiko mokondohan'ny Toliara. Fa zao koa na mahihia kilikily manao an'io mba niaina tanatin'ny mokondohan'ny Toliara zao avao. Ka zao mino sy resy lahatsy fa na ino raha ataon'ny fitondram-panjakana io tsy ho tanteraka io projet ny gouvernement Anjenerina Rajoelina mahakasika ny base Toliara io fa hijoro tsika vahoaka ny Toliara tsy hanainkan'io jusqu'à farany. Fa 5 zao lafa manao hetsiky vahoaka Toliara longoko malalako lahy mba kainty-po loatsy fa manova hetsika avec stratégie. Ampy fanovan'olo antsika tsinotsinona zay. Ia olo a Madagasikara ao tsy ahay mokondohan'ny Toliara. Mba volagninareo amiko hoe ia olo nanao tolona ta Madagasikara tao ka nisy réussite tolona zany raha tsy nisy mokondohan'ny Toliara tao nanjay anjara. Raha tsy hiteny fotsiny sika tamin'ny tolona tamin'ny 2009. Zanaky ny Toliara nge tena mokondohany taraka ny sur terrain. Ina nianatra amizay fa zay zanaky ny Toliara rehefa avakeo voatipaka ambava fo. Satria nafanafana fo amle olo tsy mitovy tanjona amitsika fa manana ny fitiavantena nefa tsika mafana fo hiaro tanjaza fa ampiasain'olo tsika ataon'olo fitaovana politika. Ka zay antsoko anareo mitanjema anareo soa lahy ty mijoro hiaro tanitsika io satria antsika io zontsika miaro an'io ary tsy hangatsika jusqu'à farany. Fa 5 zao satria hitako raha zay miparitaka amin'ny Facebook hoe amin'ny terrain tena ahitana hoe izy tena tetanjazana. Mais non, marina zay fa ilaina ny mandeha eny amin'ny terrain fa tadidio fa tsisy dikany ny hetsika eny amin'ny terrain raha tsy efa namokatra ny hetsika eo ambony latabatra. Ny stratégie mipesapesaka tsara eo ambony latabatra vo mamokatra vokatra soa amin'ny alalan'ny hetsika atao sur terrain. Fa natsika iaby toy handeha sur terrain vonona ho faty matimaty fahatany avao tsika sanatsian'ny vava zao fa tsy hitondra vokatra soa ho antsika le raha. Ka hoy aho manao hoe asinareo stratégie le raha, haiko fa misy olo atokisanareo ao, leader anareo mifampiresaha amin'ny soa, ataonareo ampahenjena le raha. Ataotsika le tolona fa tsy antipotsika fa ataotsika amin'ny say. Satria tsika laha mafana fo nefa tsy mahery say ho matimaty fahatany avao ka tsy mety raha zay. Zay ny lava, zay ny fohy misaotranao, mankatelinanao ary manao velomanao ny tenako.